Jesosika. Samiary maka toerana tompoko dia toy ny fanaontsika mohatra amin'izay ho anatin'ny fotoam-pivavahana tahaka izao dia manokana fotoana isika anaovana vavaka miaraka ka androany hivavaka isika ho falorantsika ny tenantsika ny fiainantsika mba ho an'Andriamanitra. Amen. Amen. Hivavakantsika mba anana antoka atao anaty fa randao anty-tany ity dia ho tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay any amin'ilay toerana namboarin'i Jesosy ho antsika. Amen. Anitanako anareo tokoa tandremo sao voafitiky ny devoly ny saintsika sy ny fontsika ka rehefa mandeha ny fotoana dia lasa adinontsika fa itsika io dia manomatena manomana fiainantsika mba ho tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay lay toerana namboarin'i Jesosy ho antsika. Zavatra mety mitranga maty zany devoly manao ataky manao hevitra mba ho adintsika zany ka rehefa adintsika le tena lehibe indrindra natokatsika ny vojen'Andriamanitra tahaka izao dia mora amin'ny devoly ny sarika atsika mba hanao tahaka fanao izao tontolo izao mba hanao ny tahaka fanaon'ny devoly hanao ny sitrapon'ny devoly ka rehefa tafiditra amin'izay fandrika izay isika dia fa tsy antenany antsony ny ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Marina fa natsona ho amin'ny famonjena fa tsy voafidy hiditra ankao amin'ilay fiainana mandrakizay ao amin'ilay toerana namboarin'i Jesosy. Hitanareo soratra amin'ny rindrina io mitandremo maro no antsona fa vitsy no fidiana. Teny nataon'i Jesosy io hoe antson'Andriamanitra daholo ny olona rehetra ho amin'ny famonjena fa vitsy amin'ireny no fidiana ka zay mahatonga antsika hoe hivavaka tsika zany zao an'olo tena tsara ho an'Andriamanitra mba hanana antoka fa raha tonga ny fotoana andozina anty-tany ity dia ho toto matsara any amin'ilay fiainana mandrakizay misy an'ilay toerana namboarin'i Jesosy isika. Fa ankoatran'izay ihany koa anefa amin'ny ankapobeny ny fiainantsika eto ambony tany ity dia mila fitahin'Andriamanitra tena hoe mila ny fandraisan'Andriamanitra andraikitra dia miandry an'izany isika miandrandra an'izany isika dia zao ny tandremana tsy hoe zay rehetra miandry an'izany na miandrandra an'izany dia anehony Andriamanitra ny asany lehibe sy mahagaga fa misy condition io. Voalohany tokony ananantoka foana ianao fa ao anatinao Jesosy tsy niala tao anatinao izy. Anankiray faharoa ianao mitahiry ny fiainanao amin'ny famasinana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Halleloia. Halleloia. Drandray mantsy rehefa mandeha tokoa ny andro mandeha ny fotoana dia adin'ny olona fa zany fiainana hoe masina fitondran-tena rehetra adin'ny olona ny miaina amin'izany. Amavain'ny olona ny fiainana tahaka izany adin'ny olona hoe tokony atahotra an'Andriamanitra izy tokony hijoro tsara ho an'Andriamanitra izy ka na dia misy ary fakapana dia hainy manohatra misy fakapana dia hainy namanao defia hoe tsy voataonanao ry devoly ho amin'izany mihitsy ny soratana moa tantaran'ry Josefa ny tantaran'ry Joba mba ilazana amintsika fa tokony ho tahaka ireny mihitsy fiainantsika amin'izao fampontsika an'Andriamanitra izao. Josefa tena raha maha olombelona ny olombelona dia hoe tombony lehibe ho azy ny fanatona ny vadin'i Potifara ka hoe hiaraka amin'ny vadin'i Potifara izy. Tombony lehibe ho azy zany satria izy raha teo moa fa andevo tao Egypta fa tsy nampaninina azy sy ka ny afara tafigadrana mihitsy
fa sanatria amiko izy izy mianao zany ratsy zany tsy mivadinao loatra no tena atahorako fa Andriamanitra tsy mivadinao loatra no tena atahorako fa Andriamanitra tena hay ny joro hay ny ninalohatra nanao defi teo alohan'ny tafika ataon'ny fahavalo hoe tsy ho azon'izany a ka zay mihitsy zany a no tokony fiainantsika mpino kristianina ka andeontsika hivavaka arak'izay nambarako anareo zay. Alleloia, alleloia. Anao iran-kiray isika aloha dia hivavaka arak'izany a isika tompoko. Hira etsika miakohaka miondrika eo natren'Andriamanitra dia hivavaka mifontsika manontolo isika mba hiomana ho tsara fiomanana ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, mba ho masina fitondran-tena matahotra n'Andriamanitra mba hitahinantsika mandritra ny fahavelomana eto ambony tany ety. Misaotra ray eo fahasoavana lehibe ho anay a ty fotoana ety. Ampy masinao anatin'ilay hira
vavakantsika ataovy sarobitsy zava-dehibe aminao tsy voavavaka irana manao fanomana tena ho amin'ilay fiainana mandrakizay ary fanomana tena ny amin'ilay fahasoavana andrandrayntsika ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'izao tsika mbola velona eto ambony tany izao. Andriamanitra tsy tohana tompony zao rehetra izany. Amen. Mandrafo amin'ny fiangonana, mandrafo amin'ity fiangonana ity. Ka ho tsara fiomana izay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ho tsara fiomana izay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Tena eo an-tananao ty fiangonana ity anamasina fiainana izay toetro matahotra anao izahay fadiny ratsy rehetra ka ho fahasoavana fiainana ito ambony tany ity fahasoavana mombana rehetra horesina ho an-tany horesina ho andraikitra. Amen, 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 amen. Halleluja, Andriamanitra Tompo ilay zatra iatrako mandrakizay mandrakizay. Ray dia voly aseho fa tena manohitra azy ianao, aseho mandeha amin'ny anaran'i Jesosy izy. Ray dia voly toero amin'ny anaran'i Jesosy izy. Tsy vita hanao mission eo amin'ny fiainantsika izany. Tsy vita hanao mission eo amin'ny fiainantsika izany. Manatrika atsika eto ny tompo ary sitrak'Andriamanitra ny amonjy ny fanantsika sy ny apitratsika ho ao amin'ilay fiainana mandrakizay ary mbola sitrak'Andriamanitra tahaka izany ny tahantsika eto ambony tany ity mba vavolombelona ny fisiny mba azo dera mba azo voninahitr'Andriamanitra.
ivavako anareo aho apetrao eo ny fonareo ny tananareo. Andriamanitro amin'izao fotoana izao dia manonona ny famindraponao aho ho an'ity fiangonana efa niantsonao ahy ho mpitandrina ity. Mamindrafo amin'ny olona rehetra izay manatrika an'izao fotoam-pivavahana izao aho. Tsy miafina aminao Andriamanitra ny toetrany sy ny toepanahy izao fiangonana izao. Ka amin'ity androandroany ity dia ho tonga amin'izao fiangonana izao ny famanginao, ny famanginy ny herinao, ka anamasina ny fiainany sy ny fitondrantenany izao fiangonana izao. Anomana ny momba azy rehetra ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Anamasina ny tenany sy ny fitondrantenany ihany koa, ary toetra ho matahotra anao ity fiangonana ity, mba hiala daholo ireo sakatsakana tsy ahafahanao mandray andraikitra an'izao fiangonana izao. Tompo, ao anatin'ny fotoan-tsarotra ny voaka malagasy, kanefa ty fiangonana ity kosa dia angatany mba ho avanao manokana no Jesosy Kristy sy ny fanapa-kevitra raisiny anamasina fiainana sy atahotra anao, ka ho tahina izy, ho ambinina izy, ataonao mana fiainana mety izy, ataonao mahomby izy, avoakanao mpandresy izy, ka na miana atsimo na miana varatra dia anao Andriamanitra miaraka aminy hatrany an-trano. Ary afafoko ny rano Jesosy hiasa mahery amin'reto ny reto, ka ho voatosika tanteraka ny devoly fotry ny ratsy rehetra teo amin'ny fiainanay teo aloha. Misaotra anao Andriamanitra mpandresy izay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Satria mihintsika fa mihainy vavaka Andriamanitra dia tehaka mafy dia mafy ho azysika rehetra. Raha mbola misy mafy no tsy dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sady ve. Alleluia. Mena tompony voninahitra riavana malala. Amin'izao fotoana izao tsika dia iroso hitondra ny fanatitra, hitondra ny ampafolony izay nitahin'Andriamanitra antsika. Dia izao no anetanako anareo fiangonana. Matetika moa rehefa manao fanatitra tahaka izao ny olona dia ataony tahakany hoe zavatra mahazatra, ataony tahakany hoe efa fomba fanao ao am-piangonana. Fa androany a mamporisika anareo aho, aza mba isan'ny olona tahaka izany ianao. Fa raha no fanatitra ianao dia mitenena mihitsy ho Jesosy eo, ity fanatitra ataoko, ity ny fanatitra omeko anao, ity ny ampafolony. Satria efa niteny anao teny tahaka izao, efa nilobavy ianao araka voasoratra ao am-boky tahaka izao. Ilaina ataonao amin'ny fonao rehetra mantsy ilay fanatitra sy ilay ampafolony omenao. Fa izany no mahatonga an'Andriamanitra anamarina ny teny sy efa nataony. Mazava kely ny voalazan'i Jesosy, omeo izy izy dia maninona? Dia omena ianareo. Io zany ilay tena mandinika tsara ny teny Jesosy ianao, ary misaintsaina izany ka mino, dia ho hitanao fa raha manome ianao dia tsy araky ny hevitry ny devoly hoe miaina ny eo an-tanana, fa mitombo ny eo an-tanana. Amen. Ny an'ny devoly mantsy rehefa hoe manome ny olona dia fa anisorana miara, anisorana zany ny eo an-tanana. Fa ny an'Andriamanitra indray raha manome ny olona dikany dia mitombo zany, ampitomboana zany ny eo an-tanana. Zay le voasoratra. Mitondra ny ampafolony ianao, misy dikany le hoe zao toetra amin'izany aho hoe, dikany hoe zao toetra dia hoe aoka isokabavary ianao hoe Andriamanitra tia ny ampafolony tamin'izay nitahinao ahy, omeko ity, ka dia aiza ny teninao, aiza ny fahatanterany teninao. Zay ina teo mizaha toetra e. Ary Andriamanitra marina, Andriamanitra matoky, tsy mivadika amin'ny teny aloka ny vavany. Ka aoka ho fianarana vaovao antsika indray izay fomba fanao zay rehefa hitondra fanatitra, hitondra fanomezana. Raitsika ny tenin'Andriamanitra, lazay ny vavantsika ny tenin'Andriamanitra, dia tanterantsika vokatry ny fo, ary tanterantsika arana finoana
amin'ny anaran'i Jesosy jory eto anatrehan'Andriamanitra aho amin'ny anaran'i Jesosy tononiko ahitan'Andriamanitra miasany ianareo tompoko amen mandrosatsika tompoko tolony ampahafolo ety anoloana anao hira anankiray isika ao anatin'izany rehetra izany
antsika mahazatra isika ny faravolana tako zao dia mizara valopy rakidehibe tsika. Iny valopy rakidehibe iny zany a efa fanaontsika hatramin'ny taloha tompoko, efa hainareo zany, dia etsika anampina anoanana ny asan'Andriamanitra, ho fampandehanana ny asan'Andriamanitra le izy. Hatramin'izay moa no nampiasaintsika tamin'ny fifidianana tokotanim-piangonana antany amin'ireny sapany ireny, tamin'ny fanamboarana tranon'Andriamanitra, ary tena misaotra betsaka anareo tompoko tamin'izany fa tena nanabe mihitsy le izy. Eto sao dia mijoro vavolombelona, tsy hoe frere ihany sanatria, fa raha misy akapany fiangonana izay niorina tateoriana ka hoe navita nanorina trano fiangonana betsaka indrindra, dia sika rehefi aveto androndra kely. Halleloia! Be dia be mihitsy ireo fiangonana efa nahorintsika, ary isaorana tompo fa dia nanampy tamin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra daholo izany rehetrarehetra izany. Aja sy voninahitra ho an'ny asan'Andriamanitra misy atsika le izy, satria tsy hoe fiangonana miorokorona fotsiny any elakelan-trano eny, fa fiangonana misy fototra ary manana trano tena hoe ao no anom-pona an'Andriamanitra. Amen na? Dia inoko zao a fa tsy hoe navesitra tamintsika akory niezaka nataontsika nentina nividianana tokotanim-piangonana, nanamboarana trano fiangonana tamin'ireny sapany ireny, fa dia hoe tena hoe maivana, zay ka manilazana azy, tena hoe maivana fa tsy hoe navesatra. Dia ino moa tiako lazaina, raha sitrapon'Andriamanitra dia hanokatra fiangonana maromaro indray tsika atoato amin'ny taona ho avy iny. Amen. Dia fa maminavina ho an'ny toerana sasany vitokotokotany-piangonana antsika, ho an'ny toerana sasany kosa anamboatra trano fiangonana antsika. Eo alohan'izay indrindra dia mampirisika anareo indray aho mba hanao tsara ny rakidehibe izay averina amin'ny herinandroany, mba tena hanao be mihitsy anareo, tena hanao be. Ary araka le teniko teo hoe rehefa hanolotra an'ilay rakidehibe anareo amin'ny herinandroany dia fa Jesosy io ity ny fantasiko anjara indray ho amin'izany asanao zany a, dia hitahinao hitahinao anay mianakavy. Zay zany tompoko le izy, fa dia zaraina zany le voalopy a, mangataka andreo mpanatrakitra mba roso amin'izay. Mbola hanao hira ihany tsika ao anatin'izany rehetra zany tompoko. Para calar, só não sai.
atsika moa misy fotoam-pivavahana indimy isika ao anatin'ny alady anankiray, amin'ny eninora, amin'ny valora, amin'ny folora, amin'ny 12 ary amin'ny 2 sy sasany, amin'ny 2 tolakandro. Dia zao zany no anentanako anareo. Raha ohatra ka ny fidirana amin'ny 12 tahaka izao ny hitanareo fa tena mety aminareo dia miazay ianareo hiazona izay fotoana amin'ny 2 izay, amin'ny 12 izay. Mbola malalaka moa ny trano atao fiangonana dia afaka rehefa vita ny confinement afaka hanasa olona be deaibe tsika ameno andreo toerana malalaka sy banga be ireo. Amen na fa tsara hoe tazominao le fotoana amin'ny 12 tahaka izao. Amen na. Dia satria mbola ao anatin'ny amena ara-pahasalamana moa tsika dia voafetra ihany ny olona afaka mamonjy fotoam-pivavahana, noho zany ho an'ny fotoam-pivavahana amin'ny herinandroany amin'ny 12 tahaka izao hatrentsika zao dia maka tike ianareo, maka tike. Ino moa ny antony akana tike? Mba ahafahanay mpanompon'Andriamanitra mandamina ny fizotry ny fotoam-pivavahana. Raha ohatra zao amin'ny herinandroany zao tsy asiana tike fa dia malalaka tongave asiantsika elanelany 2 metatra fotsiny ny atao am-piangonana dia hitanareo ny mety fiatraikan'izany hoe raha tonga be dia be ny olona tsombony trano dia atao aiza zay zany le olana. Fa rehefa mba misy ny tike dia mba fantatray hoe zao zany nisandretolondreto ho avy amonjy fotoana ny 12 dia mba hainay ny mandamina azy, mba hainay ny mandrindra azy. Alleloia. Ka zay zany no filazana apetrako amintsika rehetra. Dia ny fotoana 12 tahaka izao moa na ny fotoana amin'ny 2 ora, io zany raisitsika tony hoe fotoam-pivavahana tolakandro. Tiako ambaran'iray zany dia hoe ho andreo namantsika miditra amin'ny 9 ora maraina dia afaka mamonjy fotoana ihany koa izy amin'ny 12 tahaka izao na mamonjy fotoana amin'ny 2 ora. Zay tena anasanantsika mihitsy mba ho tonga ianareo. Alleloia. Dia ny fivoriana manaraka zany zao amin'ny 2 ora rehefa avy eo manana mpanompon'Andriamanitra tsika vahiny hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto amin'ny 2 ora dia ny pasterantsika izay mandraikitra fiangonantsika any Akazobe. Izy mivady no miaraka amintsika eto hitondra ny tenin'Andriamanitra inoko fa fahasoavana lehibe ho antsika ny mandray vahiny tahaka izany. Amen na. Dia ny fivoriana andavanandro moa tsy miova, talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny 12 ora atoandro daholo ireo. Masotoa mamonjy fiara-miangona andavanandro mba ahafahantsika mikarakara ny fiainam-panantsika mba ho tsaratsara kokoa noho ny maly ny toam-panantsika androany. Raha monjy fotoana antsika andavanandro talata sy alakamisy dia inoko fa ho tsara noho ny androany ny toam-pananao amin'ny talata sy ny lakamisy ho avy izao. Amen na. Dia ity ihany koa filazana anankiray raha sitrapon'Andriamanitra araka ny fanambarako taminareo teo dia hanangana fiangonana marobe tsika amin'ny taona ho avy iny. Noho zany ho anareo tanora lehilahy indrindraindrindra mangetaheta ny an'olon-tena ho an'ny tompo matianina hiasa ho an'Andriamanitra dia mandray anareo zany zahay ka miona zany tsika ny asabotsy 17 oktobra amin'ny 2 ora ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity. Ny antony fionana io mba fana manazava amin'ny Tsipriny ny antony ny antsonanao sy ny andraikitra miandry anao aorianao raha toka matsapa-tena anao fa natson'Andriamanitra anompo azy ho matianina. Dia misoratra anarana any amin'ny chef de groupe zany ianareo
na any amin'ny tompony andraikitra ny tanora any zany no misotra anarana dia zareo any no mahafantatra ny momba anareo dia rehefa tonga ny 17 dia mamontsy fotoana ianareo tsy tsikety any fa reo sampana takany hoe ampasamalo ambolokandrina sy sampany namantsika dia efa misy olona avy any ho avy anampy antsika eto satria mila olona be deaibe tsika noho isika lokatrasa marobe eto Madagasikara. Zay zany no filazana apetrako amintsika rehetra ka dia mirary soa mirary fahasoavana ho antsika tsiraray avy tompoko. Io manko mantsika amin'izao fotoana izao andre ny tenin'Andriamanitra ka ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Razafy Lalaina no hitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika ka mielony irosony ety dia hanao hira anankiray sika vonona ny foko tompo ô dia raitsika ampanajana ny mpanompon'Andriamanitra. Mahaterana zany nareo doratsika mpanompon'Andriamanitra. Ny voninahitra dia ho an'ny tompo rery ihany dia falomerabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako tonga eto ianao hitady an'Andriamanitra. Mino aho fa raha tonga eto ianao anio dia matoky sy mino ny tenako fa hanao zavatra lehibe aminao indray Andriamanitra androany. Andray fahasoavana ianao anio ary ho amin'ny fandresena ny fiainanao, ho amin'ny fahombiazana mandrakariva hatrany hatrany ane ny hitahian'Andriamanitra izao fiangonana izao. Ka dia hoy aho mantsy aminao hoe aoka toky ny tompo ianao fa eto Jesosy androany. Raha eto izy dia hanao zavatra aminao zany Jesosy. Hanao zavatra aminao izy. Hita amin'ny fiainanao Jesosy androany. Hitondra fanovana goavana dia goavana ao anatin'ny fiainanao Andriamanitra anio.
Ataontsika hivavaka avy hatrany ho an'ny afatry ny tompo dia andre ny afatry ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra midera sy makalaza ary makasitraka sy misaotra anao zahay noho ny amin'ny alehibe ny fahasoavanao sy ny famindramponao ary ny fitahinao anaindray ka nataonao tonga soamatsara anompo anao sy hitady ny tavanao eto indray zahay. Jesosy androany izay rehetra mandre ny teninao anio dia matoky aho fa andreanao izy androany. Atsapa-kasika avy aminao izy anio, atsapa fanasitranana, ahita vahaolana, ahita fahagagana izy ary andray fanafana izy androany. Izay rehetra mandre izao afatra izao tompo dia ianao nitondra famonjena fanafana eo amin'ny fiainany manokana ary mimpanomponao izay tondra ny afatra dia mino a Jesosy ianao nefa manositra ianao no mametraka ny teny rehetra ao am-bavako afahako manambara sy milaza ny afatra rehetra avany aminao ka dia matoky a tompo fa miaraka amiketo ianao omba tanteraka eto ianao misaotra Jesosy antevoly kosa fanahy ratsy fa valim-panelin-gelona tondra torimaso tondra tsy fivatohana foanana amin'ny anaran'i Jesosy zany mialo zany anio foanana zany androany mioky zany amin'izao fotoana izao tsy manan-kery tsy manam-pahefany asa tahizo izao fotoana izao. Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra lehibe be fahasoavana sy be famindrampo misaotra Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ambara aminao androany dia tsy miova Andriamanitra, tsy miova Andriamanitra. Anao zavatra aminao izy androany ho asehony aminao androany fa tahaka an'izay efa nataony tany amin'ny lasa rehetra tany tamin'ny fiainanao dia mbola hainy atao indray androany. Tahaka an'izay efa nataony tamin'ny lasa tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro isan-karazany izay nanompo na nanara-dian'Andriamanitra dia mbola hainy atao aminao koa zany amin'ity androany ity. Ireo fahagagana izay tanisan'ny tenin'Andriamanitra na tanisan'ny Baiboly ambara ho vavolombelona ny fisian'Andriamanitra dia mbola hain'Andriamanitra ho tanterahana aminao ihany koa androany izany. Amaky tenin'Andriamanitra avy hatrany ary sika ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany eo amin'ny andininy faefatra mandingana kely any amin'ny andininy fahavalontsika rehefa avy eo dia any amin'ny Apokalipsy ihany koa toko faraika ambin'ny folo dia eo amin'ny andininy fafito ambin'ny folo ihany ny angalantsika izay afatra izay zany. Apokalipsy toko voalohany andininy faefatra dia avy eo mandingana any amin'ny andininy fahavalontsika dia avy eo ihany koa ijery ny andininy toko faraika ambin'ny folontsika sy ny andininy fafito ambin'ny folo ao amin'ny toko faraika ambin'ny folo zany. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Apokalipsy toko voalohany. Jaona mamangy ny fiangonana fito any Azia ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy ny taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anoloan'ny seza fiandrianany. Andininy fahavalo. Izao no alfa sy omega hoy ny tompo, Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia tsy toy zany. Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo. Nanao hoe misaotra anao zahay tompo Andriamanitra tsy toy lay ankehitriny sy ny taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Amen. Tsy miova Andriamanitra. Le Andriamanitsika tsy Andriamanitra ny lasa ihany izy fa Andriamanitra ny ankehitriny koa. Zao vanim-potoana izao, zao vanim-potoana izao, zao fahavelomanao izao, amin'izao vanim-potoana misy anao izao dia Andriamanitra mbola miasa le Andriamanitsika. Mino zany ve ianao androany fa mbola miasa Andriamanitra?
mbola manao zavatra amintsika izy. Ary eto dia tiako aloha no manamarika kely fa ny teny malagasy manko somary manahirana kely zay. Lasa ny tiany tenenina amin'le taloha fa raha ohatra ianao zao naindray manko ohatra ny diso kely zay zavatra hoe taloha zay. Raha ohatra ianao zao mandeha fiara dia ny lasa any aorianan'ilay fiara. Azontsika ve? Fa ny ao aloha dia mbola ao aloha zay mbola hodingantsika raha ohatra ka mandeha fiara ianao zany. Mazava ve? Dia tiako ahitsika kely fotsiny zay fa ny zavatra tena tiana horesana manko dia tsy Andriamanitra ny lasa ihany izy fa Andriamanitra ny ankehitriny ihany koa. Halleloja. Fa ny anambaran'ilay teny gasy azy manko dia Andriamanitra ny taloha izy dia Andriamanitra ny ankehitriny ihany koa ary Andriamanitra ny ho avy. Hotsika hoe mbola ho avy ao aloha ao. Dia hoy amatsy aminao androany, zao ankehitriny zao mihitsy Andriamanitra ny teaneo ny heriny sy ny falebiazany ary ny fahatsarany ho amin'izao fiangonana zao dia ianao zany. Ianao zany. Ianao io zany. Tianao zavatra goavana dia goavana eo amin'ny fiainanao manokana ny tompo Jesosy amin'izao vanim-potoana izao. Tsy natao tantara ho vakiana fotsiny ny zavatra voasoratry ny Baiboly. Raha ohatra dia raisitsika nanomboka teo amin'ny andro zay nanomboka natongavany Jesosy dia izao nanao zavatra maro isan-karazany entina hamonjena ny olona izy, anafana ny olona tao anatin'ny famatorana na ny fangejany ny devoly. Dia mandraka ankehitriny koa izy dia mbola miasa mba hahatonga anao tsy ho voafatotra intsony. Tsy azony devoly ao atao na inona na inona, anafaka anao ane Jesosy androany. Amen. Mivoaka etenao inoko fa miaraka amin'ny fanafana, miaraka amin'ny fanasitranana. Izy fa olana efa nomanin'Andriamanitra ao anao satria tsara Andriamanitra. Ry havano, tsy le Andriamanitra ny taloha ihany izy ho iaho, le Andriamanitra ny lasa zany, fa Andriamanitra zay miasa mandraka ankehitriny ny Andriamanitsika. Halleluja. Androany dia mampirisika atsika izao tenin'Andriamanitra zao, mba tena iankina amin'Andriamanitra bebe koa hatrany ianao io. Halleluja. Anatenan'Andriamanitra bebe koa hatrany ianao io. Amen. Raha makitsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Korintiana voalohany 3:17, 7:17 dia mazava ny zavatra resahany amin'izao andro ankehitriny izao. Hoy izy, ary ankehitriny amin'izao fotoana izao zany dia telo reto no mitoetra. Dia inona izy? Ireto telo reto no toetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ny ireo. Mazava be zany, marina be tsisy azo lavina mihitsy fa ho anao, ho antsika rehetra izay manaraka izao fandarana izao dia izao ny zavatra ampita ny tompo androany. Izao ankehitriny izao ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko, andrasan'Andriamanitra aminao, andrasan'Andriamanitra amintsika rehetra, dia isika tena mitoetra ho amin'ny finoanan'Andriamanitra aloha voalohany indrindra. Halleluja. Halleluja. Engany ka tena mbola mitoetra ho amin'ny finoanan'Andriamanitra ianao mandraka ankehitriny. Tsy ova ny finoanao an'Andriamanitra. Ary zao vanim-potoana izao koa dia vanim-potoana tena anatenantsika an'Andriamanitra. Ny finoana sy ny fanantenana manko tsy azo sarana mihitsy. Tsy mety misaraka ireo. Matoa mino an'Andriamanitra dia manantena fa hanao zavatra aminao Andriamanitra zany. Matoa ianao matoky an'Andriamanitra dia manantena zany fa hanao zavatra lehibe sy goavana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary tena anao zany tokoa izy. Ho ataony aminao mihitsy zany ka. Ho ataony aminao io mihitsy zany. Hitondra fanafana ho anao izy androany. Tsy le olona voafatotry ny ota intsony ianao. Tsy le olona izay voagejany fanahina zao fiaina zao intsony ianao. Ry havano, Andriamanitra no atsoina hoe fitiavana. Zay mahatonga le izy hoe fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Andriamanitra tsy hoe manam-pitiavana fa izy mihitsy ny fitiavana. Mazava ho azy zany fa izay manompo azy dia manam-pitiavana ho azy. Tonga amin'ilay tena fitiavana an'Andriamanitra. Halleluja.
amen. Engany ianao manomboka androany, raha nisy fisalasalana atao anatinao, raha nisy tsy finoana atao anatinao, dia verinao amin'ny finoanan'Andriamanitra ianao. Isy finoana matanjaka ny ao anatin'izao fiangonana izao. Isy finoana matanjaka ny ao anatin'izao fiangonana izao. Halleloja. Ary azadilo fa izao raha iverina eny amin'ny raonlanitra Jesosy. Ambaran'ny Luka 7:20 zany tenin'Andriamanitra zany a. Luka 7:20 dia zao ny ambaran'ny Luka 7:20. 9 a pety be ny andeha ho resantsika, tsy ho resaka ny eo ambonitsika fa finoana ny tiako resana androany. Dia ozy ilay tenin'Andriamanitra eo. Luka 7:20 azavady. Eo amin'ny 9:9 a, ery amin'ny farany ambany ery dia ozy ilay tenin'Andriamanitra. Kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Amin'ilay vanim-potoana iverenan'i Jesosy eny amin'ny raonlanitra, dia mino aho fa mbola hitan'ny tompo mijoro tsara ianao, mbola manam-pinoana indray ianao, mbola mino fisian'i Jesosy ianao, mbola miankina mandrakariva ao amin'ny tompo ianao io, mbola manantena anazy mandrakariva ianao. Tsika anie manantena ary miandry an'ilay mpampakatra atsika ankehitriny e. Halleloja. Mino androany, matoky aho anio, fa raha misy olona tena feno finoana an'Andriamanitra, manantena an'Andriamanitra, tena tia an'Andriamanitra, dia izao fiangonana izao zany. Dia ianao io zany, ianao izay manatrika eto zany, ianao izay manaraka izao fandarana izao zany. Ho feno finoana ao anatinao, ho feno finoana ao anatinao. Ary tompo mampianatra atsika e, milaza amintsika izy any amin'ny Hebreo 10. Hebreo 10. 9:30 dia mazava be ny zavatra resan'ny tenin'Andriamanitra izay hainao loatra. 9:30 dia hozy izy. Ary ny oloko marina avy eto amin'ireo fiandrona kely dia velon'ny finoana izy. Velon'ny finoana ianao. Fa raha miemitra izy dia aonao izy dia tsy sitraky ny engany ka tsy emotra mihitsy ianao manoloana amin'ny fampona an'Andriamanitra. Ninina zavatra mety mitranga, ninina zavatra mety miseho, dia tsy tokony hampialatsika amin'Andriamanitra izany. Tsy tokony hoe zavatra anankiray ka atonga atsika ho lavo na hiala amin'ny fampona an'Andriamanitra na ho tonga ho amin'ny fahotana indray zany, fa mbola hijoro mandrakariva isika ho an'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra. Nanandalo aza ny olana maro isan-karazany nandritra an'izay ambolana izay, dia isaorana ny tompo fa io fa mbola mijoro tsara ianao. Halleloja. Sa tsy zany ve? Amen. Engany ka tsy emotra ianao, engany ka tsy emotra ianao. Miandra an'i Jesosy eny amin'ny raonlanitra isika, tsy miemotra ianao, tsy miemotra ianao. Ny izaniza mety mandao, tsy miemotra ianao. Ny olona riavana mety mandao a, ny zavatra ampelantanana mety miala, fa Andriamanitra kosa tsy andao anao mandrakizay izy. Ary ianao koa engany ka tsy ala amin'ny tompo mandrakizay ianao. Anio tsotra be ny zavatra tiana ambara aminao hoe aoka tena olona tena miaina ao amin'ny fiainana manam-pinoana ianao. Ataovy hoe vehivavy, lehilahy, tanora, ankizy, manam-pinoana isika manoloana izao fampona an'Andriamanitra izao, dia hijoro an'Andriamanitra hatramin'ny farany anie izao fiangonana izao. Halleloja. Halleloja. Mba hainao moa ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao, aoka tsy ho adininao fa izy ny nanovanao, izy ny natozao anao, izy ny efa nanomana drafitra hitondrana famonjena sy fanafahana teo amin'ny fiainanao manokana. Raha mijerytsika ny Korinthianina 4:5-7. Ny Korinthianina 4:5-7 dia mazava ny hafatra izay ambaran'io Korinthianina io. Korinthianina 4:5-7 dia ozy ny tenin'Andriamanitra.
ko raha misy olona ao am Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra, indreo efa tonga ireo. Halleluja. Izany nanova ny fiainanao, anananao fiainana ho amin'ny fiainan'ny olona vaovao, tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany. Amin'ny andro alahady ohatr'izao, raha ny fiainana izay niainanao teo aloha, zany hoe tany amin'ny lasanao, tany amin'ny fiainana izay niarahanao tamin'ity izao tontolo izao ty, na izay mbola niarahanao tamin'ny Satana na niarahanao tamin'ny devoly, dia mazava ho azy amin'ny vanim-potoana ny lahady ohatr'izao dia le fotoana nieverin'ny olona hoe zao ny vanim-potoana fa kainaina, fa tsy tena nakaina izy fa inona zavatra mitranga, vanim-potoana fisotroany ny sasany, vanim-potoana filokany ny sasany, vanim-potoana andehananao ny fiainana fitsangatsangana sy ny sisa. Iza nanafaka anao tamin'izany? Tsy misy afa-tsy Jesosy irery ihany. Isaorana manokan'Andriamanitra efa niantso atsika, na tonga atsika ao amin'izao sehatry ny fampona an'Andriamanitra izao, ka hoy amatsy aminao androany, aza mieritreritra ny ala amin'Andriamanitra. Efa manomboka tena mety zao ny fiainanao, kanefa na izany na tsy izany aza mitsanina amin'izao. Mbola mandroso ihany tsika, mandroso ihany tsika, mandroso ihany tsika, mitoy ny diatsika, mitoy ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Riavanao, namonjy anao Jesosy, nanafaka anao teo am-pelantanan'ilay fahavalo ratsy izy, ilay fahavalo izay nitondra fanimbany, nitondra fandravana, nitondra famotehana teo amin'ny fiainanao. Riavanao, izy daholo angeny namotika ny fiainanao teo aloha e, dia ny devoly zany e, nipotehany fiainanao, nataony arak'izay nitiavana anao mihitsy ianao, satria teo am-pelantanany, satria izy no nanao izay nibaikonanao, nanao izay tiany natao teo amin'ny fiainanao. Tadio tsara ne, na dia milaza aza amin'ny bokin'ny Isaia 7:20, milaza an'izany izy hoe aza misaina ny zavatra lasa rehetrarehetra tany. Za matsiaro an'izany, tsy fotoana fisaintsainantsika an'izany tsony tokoa zao hoe tamin'ny vanim-potoana ohatr'izao dia ohatr'izao, fa dia isaoran'Andriamanitra fa amin'izao vanim-potoana izao eto ianao, eto ianao ankehitriny, eto ianao zao. Fa tiako hisarihana ny sainao hoe efa nilozanao zany lalana zany, efa nilozanao zany, dia tsy hiverina amin'izany tsony ianao, tsy handeha amin'izany tsony ianao, fa handeha androso ao amin'Andriamanitra, ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahatsarana hatrany ane ny fiainan'izao fiangonana izao. Nopotehany ianao teo aloha, nataony arak'izay nitiavana anazy ianao tamin'ny lasa. Rehefa manambola ianao dia inona zavatra mitranga? Be dia be ny olona miresaka tahaka izany. Devoly enge dia manao izay hijerevana ny olona e, mijery mihitsy izy. Manambola indray ranony, ina ataony? Anaterany aretiny. Izao ny zavatra firesaky ny olona hoe sofa nisy vola fa raha tsisy vola fa maty ohatr'izay. Kikisany ao le volantsika, fony mbola tsy tao amin'ny Jesosy isika, dia azo natao an'izany, fa ankehitritsika tsy azo ny atao an'izany intsony izy. Ny volanao dia tsy natokana hitsabonao amin'ny tenanao, fa natokanao anaovana izay metimety eo amin'ny fiainanao, anatanterahanao ny fanorinao. Amen. Zany nge zavatra nitrange, ary misy olona tena diso hevitra mihitsy hoe sofa nisy vola. Ny volanao tsy natao hividianana fahasalamana, fa ny volanao natao hividiananao izay tokony ilainao eo amin'ny fiainanao andavanandro. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny famonjeny, ny amin'ny fanafany atsika, na tonga atsika niala tao ambany vahoa Satana ka nafindra no velomina ao amin'ny Jesosy sika ankehitriny. Noho izany, aza mieritreritra niala amin'ny Jesosy tsony mandrakizay, mbola miasa izy mandraka ankehitriny izy, anetsika anao izy androany, anetsika anao izy androany, dia ho tonga arotsampanao fa olona azon'Andriamanitra ho ampiasaina koa ianao io, azon'Andriamanitra ho ampiasaina ho amin'ny fahasoavana, ho amin'ny fahatsarana, ho amin'ny fahalebiazana ny fiainanao io. Riavanao, androany ko saintsaininao hoe efa nanalanao tao anatin'ny fiainan'ny fahamanzinan'Andriamanitra, ary nitondranao kosa ao amin'ny fiainan'ny fahazavana indray kosa ankehitriny.
Ary raha mijery ianao io tenin'Andriamanitra izay ambarany hoe raha misy olona tonga amin'ny Kristy dia tonga olona vaovao izy. Efa lasa daholo ny zavatra-dratsy rehetrarehetra, ny fitenenandratsy efa tsy amin'izany tsony ianao. Tsy izany tsony ianao ankehitriny, efa mahay miteny tsara amin'izay. Mahay miteny tsara amin'izay. Mahay miteny tsara amin'izay. Manona tempom-pahombiazana amin'izay. Manona tempim-pinoana amin'izay. Fa ho tanteraka aminao zany. Ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy olona tonga amin'ny Kristy dia tonga olona vaovao izy. Lasa. Tonga ao amin'ny fiainana vaovao, fiainanao ankehitriny. Anavao ny momba anao rehetra ny Andriamanitra. Tahaka ny nanavao fanahinao, namonjeny ny fanahinao, dia ho tahiny tahaka izany koa ny tontolonao ara-bola rehetra, ny tontolonao ara-materialy rehetra dia ho afaosin'Andriamanitra ihany koa zany. Diavanao, le Andriamanitsika tsy Andriamanitra ny lasa izy, fa Andriamanitra miasa mandraka ankehitriny le Andriamanitsika. Miasa izy. Izy ny manome rivotra iainanao io zao iainantsika rehetra zao, izy ny anton'izany. Mbola miasa izy, mbola miazona ny zavatra rehetra Andriamanitra mandraka ankehitriny, dia hiasa aminao izy androany. Amonjy anao izy androany, anafaka anao izy androany, amonjy anao izy anio. Izy fanafana ho ataon'i Jesosy eo amin'ny tenanao izay marary androany, eo aminao izay mananolana androany. Hiasa Andriamanitra, mbola miasa Andriamanitra, tsy miova izy mandraka ankehitriny. Mila mino izany ianao, mila matoky izany ianao, mila manantena azy ianao androany. Ry havanao, ary tiako milaza aminao hoe ianao nge ndika an'le hoe tonga amin'ny Kristy efa nanana fiainanao ratsy tany aloha tany ianao, fa rehefa tonga tao amin'ny Jesosy ianao dia nakambana amin'ny Jesosy indray ianao zany. Hainao reny olona manao grefy reny, ty misy hazo anankiray maniry, hazo tsara, dia nalaina le hazo ratsy avaria kely voany, kely ny voaniny zany, dia nakambana amin'io hazo. Dia ina amin'izay zavatra mitsanga, tsy le hazo nakambana eo no mitsoka ny tsiron'ny tany, fa le fototra izay misy azy no mitsoka ny tsiron'ny tany, ka mameno tsara rehetra atonga n'ilay natao grefy taminy mba anana votsara koa rehefa avy eo. Ianao nge natao grefy tamin'i Jesosy ianao io, hatramin'ny lalan-drahanao natao grefy tamin'i Jesosy. Raha ny fianakavianao firifiry ny tapaka lalan-dra, firifiry ny betosy-dra, fa dia isaoran'Andriamanitra vita grefy hatramin'ny lalan-dranao. Ny lalan-dranao fa natao grefy amin'i Jesosy, ka naiakatra io, namidiny io, tsy tapaka tsony mandrakizay io. Halleloja. Mazaka ny tabataba manodidina io. Tsy ianao tsony andeha hamaly an'ilay olona le misongona anao ary apatsakany ery. Mazaka ny zava-misy amin'izay io. Natao grefy tamin'i Jesosy ange mifonao raha tsy izany ianao, raha nitoetranao talonga averinao fa vita moramora ny nataony Ramatoa iny. Efa namaly ianao ohatr'izay, efa nanakambary ianao ohatr'izay, fa dia isaorana n'Andriamanitra manokana fa vita grefy ao aminy koa mifonao ankehitriny. Halleloja. Halleloja. Hatramin'ny fahasalamanao nge natao grefy eo amin'i Jesosy. Ianao fa lasa efa ela. Isaoran'Andriamanitra. Ny olona ny andro lasa io, ianao fa mbola velona io ihany. Ianao fa mbola mijoro indray. Tonga aty amin'izao fivoriana izao. Dia hamonjy anao Andriamanitra androany. Hamonjy anao Jesosy androany. Anafaka anao Jesosy androany. Hita ny fiainanao manokana Jesosy anio. Halleluja. Izany hoe ny ratsy rehetra tao anatinao tao, aoko fantatra aho, tsy ny fitondrantena ratsy teo aloha ihany nafahan'i Jesosy, fa ny fiainany ratsy rehetra mihitsy. Ny soriny Jesosy avokoa izany rehetrarehetra izany. Ny tsoahany tao anatinao dia soloany zavatra hafa mihitsy. Soloana tao vaovao indray aloha. Halleloja. Ianao marary vavony io, minoan'Andriamanitra androany. Fa misy vavony vaovao indray ho ataon'Andriamanitra ao. Halleloja. Ina marary eo? Ho ataon'i Jesosy vaovao zany androany. Tonga ao aminy ianao androany. Ianao samba mitonga eto, samba mandresy, samba manaraka izao fandaro izao, dia tiako milaza aminao androany. Fa androany
Anovany tontolo piainanao Andriamanitra. Anovany tontolo piainanao Andriamanitra. Ny fahasalamanao rehetra iandraikitra anao izy androany. Tosana aiza le aretina teo ho tonga aminao zany androany. Andray fanasitana ianao anio. Ahita fangakany ianao androany satria ny Andriamantsika dia mbola miasa manaka ankehitriny. Mbola miasa izy zao ankehitriny zao. Amin'izao ora itenenantsika zao miasa Andriamanitra. Ary asa aminao izy. Dia hita amin'ny fiainanao manokana Andriamanitra androany. Riavana. Ainao zany eo natao grefy zany. Raha ainao zany dia ho takizany mihitsy ny fiainanao. Misy ihany koa azo sasany, azo lehibe. Dia zavatra mitranga, miala vany misy hazo anankiray. Tsy fantatra hoe ahoana ary nahatonga an'io hazo io naniry eo ambonin'io hazo io. Dia takizany mihitsy ianao. Maniry eo amin'i Jesosy ianao. Ny tsiro tsara rehetra avy any an-danitra any makao aminao avokoa. Makao aminao avokoa. Ianao tena mahazo an'ilay tsiro tsara mihitsy avy any amin'i Jesosy. Halleloja. Ain' Jesosy manala ny ratsy rehetra ao dia mampiditra ny zavatra tsara sy ny soa mety mendrika tokony tena ho anao. Raha ho an'ny mpanamboatra fiara dia tsotra ihany. Raha motera esansa le fiara taloha dia nitsoahany tao le motera esansa dia nisoloa ny motera diesel. Ary be dia be nge ny mpino ohatr'izany e. Araky ny teneniko teo hoe raha ny vinavinan'ny olona dia efa ela ianao ny eritreretin'ny olona falasy. Za zao nahita ramatoa be zay ny vavahana. Ny olona rehetra efa nieritreritra hoe lasy io ramatoa be io. Tsisy nanana eritreritra intsony ary na ny fianakaviana aza efa vavahana io ramatoa be io. Any izy ihany salama tsara mandehandeha. Ary le olona tsy nieritreretina ho fatindray azy zany. Lasa alohany zay tsy mpino. Fa izy dia mbola any ihany. Iny izy fa mandehandeha mijongojongo eny. Natanjaka tapoka teo. Sitrana tapoka teo. Ary raha maso-pahitana ny vavaka ao anazy azy zany. Na ny tenako izay ny vavaka ao anazy. Dia nahita hoe toe-pahasalamana bebe zany ratsiratsy. Miasa izy manaka ankehitriny. Ilazao kely eo kaikinao mbola miasa izy manaka ankehitriny hoe io afanao marary io anomboka hivavaka ho azy ianao androany ho sitrany io e. Ianao nataon'Andriamanitra fitaovana ho famonjena ny fianakavianao nge. Nga nisy vary ny teny an-tsaha, teny an-tambolo. Tsisy. Matoa izy mively vary nanakoanina izy zany. Ary matoa anao mbola mijoro tahaka izao, nanakoanina ianao zany. Nanakoanina ianao zany. Aza manao tahaka an'ilay olona sasany tany aminay hoe loza nge, loza hony. Inona ny lazaina? Nahaterin'ny président foko tany tao an-tranony ny vary ray gony hoe ty fanampiana ho anao. Loza indray hony zany. Andriamanitra teniteny foana. Loza nge. Nahaterin'ny président foko tany tao an-trano le vary ray gony hoe zaho ny olona tsy manambady dia sahirakirana dia nanaterana an'ity sady tsy niantoka dokery izy no. Dia mbola loza koa ve zany? Dia eto ihany koa mitakitaky zany tenen'ny Gideona hoe raha ombanay Andriamanitra, aiza reo fahatsarana rehetra nataony tamin'ny razana tany aloha. Mbola hainy atao le tany aloha. Lazao leo akaikinao mbola hainy atao le tany aloha e. Le fagagana nataony teo aloha mbola averiny ray androany. Averiny ray androany. Averiny ray androany. Averiny ray androany. Maro tamintsika ireny nandray fanasitana sy nandray fanafana tamin'ny alalan'ny vavaka natao taminao. Mandraka ankehitriny mbola andray koa ianao androany. Andray vahaolana ianao androany. Andray fanafana ianao androany. Andray fanasitana ianao androany. Le Andriamanitra nanafaka anao tamin'iny olana tamin'ny seho iny
dia mbola hanafaka anao amin'ity olany ity indray izy. Le Andriamanitra nasitranao tamin'le aretina efa nahavaky lohanao iny dia mbola hanasitranao amin'io aretina kely io indray izy androany. Androany tika anao ilaza amin'io aretina io mihitsy hoe ianao ry aretina kely miala ianao azy. Misy fitosana avy ao anatinao androany. Androany anasitrana andevina ny fitosanao anatinao io Jesosy androany. Mba hainao moa fa ao anatinao ange Jesosy. Miaraka amintsika ny tompo androany. Eto isy androany. Hamonjy anao Jesosy androany. Ozy teo na raha momba anay Andriamanitra. Nahoan'izay nozon'izao fahoriana rehetrarehetra zao. Nandalo tokoa le fahoriana fa Gideona ange tsy nainitra tamin'le fahoriana kory. Tsy nandraitra tamin'ny fiainany Gideona kory le fahoriana niandra tamin'ny Israely. Dia ohatry zany koa ianao io. Zafady toko. Mbola ninana tsara ianao. Sao ianao mbola mitafy madio tsara. Ary mbola napiditra mpianatra indray ianao. Be dia be nefa napiditra mpianatra. Verina nianatra indray mpianatra. Dia io ianao io. Isaoran'Andriamanitra. Dia vola ange niandro hoe potika ianao, ravy ianao tao anatin'iny zavatra nitranga teo iny. Niandro izy hoe to miotsaka amin'izay raha anina. Mbola tsy miotsaka ianao fa mbola mijoro tsara. Mbola io ianao io fa hitako fa mbola ao tsara. Mbola io ianao fa hitako fa mbola midera tsara n'Andriamanitra. Amen. Halleluja. Mbola anao zavatra indray Andriamanitra. Mbola miasa izy ankehitriny. Lazoleo akaikinao mbola miasa izy ankehitriny izy. Miasa aminao izy androany. Anao zavatra izy androany. Mino zany ianao androany. Ankehitriny reto telo reto no mitoetra amin'ny finoana fanantenana ary. Engany ka olona manam-pinoana ianao androany. Ho tonononao ny zavatra dia ho tonga eo aminao androany. Tahaka ny tenen'i Jesosy teneno amin'ity teniboaty mikisaka makany ranomasina dia miala teo io. Findro io. Androany ny olana rehetra ho teneninao androany miala ny olana. Dia ikisaka ny olana androany. Androany ny aretina rehetra ho teneninao hoe mikisaka ny aretina. Dia ikisaka ny aretina androany. Amen. Fonina fenao androany. Fonina fenao androany. Fa nasitranana anao Jesosy. Anasitranana anao Jesosy. Riavanao any amin'ny 5:20 amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitsara toko fahenio dia zao ny zavatra mitranga hoe tena lehilahy mahery marina rangahy Gideona. Za koa resy lahatra vehivavy mahery marina ianao. Tanora mahery marina ianao. Lehilahy lehibe mahery marina ianao. Hoy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny 5:20. Ary tamin'izany ny alina izany dia ho Jehova taminy. Alao ny omby lahy indrainao. Dia le omby lahy faharoa izay efa 7 taona ka ravaony altarany Bala izay andrainao ary kapany aserahany eo anilanao. Eo anilany azafady. Dia manrena altara eto tampon'ity fiarovana ity ho an'i Jehova Andriamanitrao. Ka amboary tsara izy ary alao ilay omby lahy faharoa ka atero ho fanatitra hodorana amin'ny hazon'ny Asera izay ho kapainao. Zany hoe ny rain'ny Gideona dia nanompo amin'ny Bala, nanompo Asera izay anarana Andriamanitra tsy izy zany na anara-tsampy zany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Gideona, andana ravao ny Asera, poteo any ny Balany. Dia zao manangany ianao altara eto amin'ity toerana ity hozy izy. Dia le kitayany ilay tsangambato tsampin'ilay hazo izay narafiny ho tsangambato na ho fampotsampy dia iny ataovy kitay andoranao an'ilay ombry lahy. Fafiry hozy izy. Fafiry hozy izy. Fafiry tsara. Fafiry azafady. Faharoa. Dikan'izany zany tao anatin'ny 7 taona dia mbola nitahina ny ondriny, nitahina ny ombiny, nitahina ny osiny, izay nananany rehetra nitahina. Ianao ohatr'izany mihitsy. Tao anatin'iny embolany iny mbola nitahina, dia nitahina, dia nitahina, dia nitahina, dia nitahina. Dia mbola hitanao indray Andriamanitra androany. Halleluja. Ny fiarovana nataon'Andriamanitra aminao fitahiny zany. Tsy azon'ny aretinao salama tsara mandraka ankehitriny. Tsy mbola nitsahatra tsy niasa ianao fa niasa foana. Tsy mbola nitsahatra tsy nihinana ianao fa nihinana foana.
Isaorana ny tompo tsy nisy olona maro be tonga teto amin'ny pastera ka hoe pastera mba ovonjeo kely any aloha andefaso kely aloha fa tena tsisy ny nazo atokona mihitsy ao an-trano ohatrany tsy naheno an'izany fa dia isaoran'Andriamanitra fa ionao mbola eo, ionao fa mbola mijoro, ionao fa mbola an'Andriamanitra mandraka ankehitriny. Ny devoly ny eritreritra fa rava sy potika ianao fa tsy naharavanao mihitsy izy ary tsy haravanao hatramin'ny farany izy. Ankehitriny mbola miasa Andriamanitra, mbola miasa Andriamanitra, hiasa aminao izy androany. Amonjy anao Jesosy androany, anasitrana anao Jesosy androany, izy fanasitrananao anao anio. Halleloja, amen. Amaranako azy dia tsotra, tsy vakiako soa ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga ny an-trano ianao dia mamaky any amin'ny Ezekela 7:7 ka hatramin'ny 10. Izao ny zavatra tia napita aminao hoe mbola miasa ny tompo, ankehitriny izy miasa ihany koa. Nentin'Andriamanitra teo amin'ny loha safen'ny taolana Ezekela indray mandeha dia nanontanian'Andriamanitra izy, hono ry zanak'olona mantsy Ezekela. Ezekela moa ilay raha mamaky ny bokin'ny Ezekela ianao dia mahita tsara hoe tena tsara rafitra ny bokin'ny Ezekela, tena milahatra tsara mihitsy ary inoko fa izy ihany mety nanoratra an'io nandamina io bokin'io zany rehefa nanoratra anazy izy. Dia tao anatin'izany indrindra nanoratra an'ilay faminaniana zany, faminaniana azony, fa faminaniana manko ty zavatra ty ary mpaminany io lehilahy antsoina hoe Ezekela io, sady mpisorona ihany koa izy, mpisorona izy zay izy voalasa mpaminany. Dia ao anatin'izay indrindra dia tiako manambara aminao androany hoe hoy Andriamanitra taminy rehefa nentin'Andriamanitra teo amin'ny loha safen'ny taolana izy, taolana maina ozy ny tenin'Andriamanitra. Halleloja, halleloja. Indraindray na dia ohatran'ny taolana ary le zavatra mitranga ozy ny ankizy zay, ohatran'ny taolana be le tao dia tsarovy tsara fa tsy maintsy tafavoaka ianao zay. Ho anao zay atrika fanadinana rehetrarehetra na dia ohatran'ny sarotsarotra aza ilay fanadinana zay atao dia indraindray ozy ny ankizy ohatran'ny taolana be le tao dia hoe amatsy aminao hoe na taolana ary eo laninao eo afaka ianao se anao fanadinana rehetra sy efa nanao fanadinana ka mbola tsy mivaly mieritrereta efa misoratra any ny anaranao, minofa any ny anaranao, klasy ny afaka ianao. Amen. Dia zao ny zavatra seho nataon'Andriamanitra teo. Hoy izy Andriamanitra mantsy any Ezekela, moa mbola mety velona ve reto? Asa ianao Jehovah malala hozy izy. Zao ary hozy Jehovah maminany amin'ny taolana amin'ireo taolamain'ireo. Hoe asiana ozatra izy dia ho asiana horakofana dia asiana nofo izy dia horakofana hoditra izy rehefa avy eo. Naminaniny amin'izany izy. Androany tiako ianao mba hoetsehan'Andriamanitra koa ianao androany, mba aminany ianao androany, aminany amin'ny fiainanao ianao androany, ianao maimaina tonga eto androany io, ianao kivikivy tonga eto androany io, afaka maminany amin'ny tenanao ianao androany fa anao zavatra lehibe aminao Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra miteneny ianao androany, antsoa ny taolana, natsoina ny taolana indro fa mifanantokantona daholo ny taolana rehetrarehetra. Inoko fa mety tsy taolan'olona fotsiny teo fa mety nisy taolana biby ihany koa ny teo. Ikena fa ny Israely ny resahany amin'izany fa arak'ilay ohabolana malagasy hoe raha maty raha olona matesa raha omby, ary raha maty raha omby matesa rehetra. Dia ina zavatra nitranga ho ianao, mety tsy fantako nisy taolan'omby angamba tao, fa ny taolan'omby tsy afaka ny anatona ny taolan'olona mihitsiny, fa ny taolan'omby any amin'ny omby any, fa ny taolan'olona manatona any amin'ny taolan'ny olona. Ary inoko fa mety nisy taolana ny tsovon-drivotra nandeha lavitra tany, ary na dia efa ny taolana mety efa lasa mivarotra taolana aza dia niverina indray. Rehefa anomboka naminany naminany Ezekela, anomboka aminany ianao androany, ny amin'ny hoavinao eo, ny amin'ny hoavinao eo, hiverina indray ny fiainanao, hiverina indray ny fiainanao, hiverina normal indray ny fiainanao. Dia ndrefa nihetsiketsika taolana marobe dia marobe ozy izy. Ngamba ny raha alainao sary an-tsainy zany iny le karandofa nihetsiketsika nanao ohatr'izao niala vany le taolana ary alavitra be ary toy daholo. Raha ho an'ny olona sary taona tena tsy tia hahita aloha, mety nanampy mazy tsy tia hahita, fa isaoran'Andriamanitra fa olona tsy sary tahotra Ezekela ka nahita ny zavatra rehetra. Hoy amatsy aminao androany, aza sary tahotra ny amin'ny fiainanao io koa,
fa ho hitanao ny anovan'Andriamanitra, anovanany fiainanao. Raha mbola hijoro tsara ho an'i Jesosy ihany ianao, dia afaka aminany ho amin'ny tenanao ianao ho amin'ity farany taona ity nitsodranyizay fanotonana ny mpanompon'Andriamanitra hatramin'ny volana janvier dia ho tanteraka aminao izy rehetra. Halleluja. Tsisy latsaky reny ho ataon'ny tompo aminao anele izy. Andray fahasoavana ho amin'ny karazany, ho amin'ny karazany, ho amin'ny karazany ianao. Andray fitahiana ho amin'ny karazany, ho amin'ny karazany ianao. Zay le tsodrany ho tanteraka aminao le izy. Ataon'Andriamanitra aminao zany. Afaka mibitaka ianao ankehitriny. Afaka mibitaka ianao ankehitriny. Tahaka ny zanak'ondry ny fa. Halleluja. Fa ho avy ny fandresenao. Tonga ny fandresenao. Raha aminany ianao androany, ny amin'ny fahamainana hatramin'izay, ny amin'ny fandrerana hatramin'izay, maminany androany. Fa isy fahavelomana ao aminao. Dia isy fahavelomana. Isy fahavelomana. Hiteny isika androany, mba isy fahavelomana ao aminao dia ho tonga ao aminao le fahavelomana androany. Hiteny isika androany, isy fahatsarana ny fiainanao dia ho tanteraka izany androany. Hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Ry Andriamanitra rainy tsara indrindra. Misaotra anao izay noho ny amin'ny fahatsaranao, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fitondranao, ny amin'ny fitantananao anay teto amin'ity toerana ity androany. Jesosy tsy miovy ianao, tsy miovy. Araka ny teninao hoe Jesosy Kristy no tsy miova maly anio mandrakizay. Jesosy androany tsy miovy ianao, tsy miova ny herinao, tsy miova ny fahatsaranao, tsy miova ny fiasanao. Androany tianao zavatra lehibe aminay ianao. Androany tianao zavatra lehibe aminay ianao. Tsy miovy ianao Jesosy. Androany ny fantako androany, ny tsy finoana rehetra dia efa resy zany, mialy zany androany. Androany dia hamontsy ny olona ianao, hanafaka ny olona ianao. Jesosy manetsika an'izao fiangonana izao ianao mba hanononany tenim-pahasoavana, tenim-pahatsarana, tenim-pahagagana, tenim-pahombiazana eo amin'ny fiainany. Dia ho tanteraka izany androany, dia ho ataonao izany androany eo amin'ny fiainany, dia ho ataonao izany androany. Jesosy ianao nefa ny Lazara, ianao nefa ny teny tonga ao aminao zahay dia tonga olona vaovao zahay, tonga manana fiainana vaovao zahay, manana fiainana tsara zahay, mifanaraka amin'ny sitraponao ho amin'ny voninahitry satria tsara indrindra ianao noho izany indrindra androany Jesosy. Ny asa maizina rehetra androany, ny fananamatra azy, ny famaritra tamin'ny tenany, teroany zany androany, le fiainany ratsy teo aloha, fifandraisana tany amin'ny razam-be rehetra, faranako amin'ny anaran'i Jesosy androany. Roay androany tevoly, tapao androany fifandraisana tamin'ny ratsy, misara amin'ny ratsy androany, manapa-hevitra androany, manapa-hevitra androany. Ianao zay samba ny tonga eto, mbola hofatry ny faratsiana fenao, mbola hofatry ny karazany zavatra ratsy fenao, mbola hofatry ny fanandevozana maro isan-karazany fenao. Androany dia hanafaka anao Jesosy. Mbola hofatry ny fiainam-pahotana fenao, hanafaka anao Jesosy androany. Hamontsy anao izy anio. Miala androany ny asa maizina rehetra, miala androany ny asan'ny tevoly, nitondra famatorana. Miala androany, miala androany, miala anio, miongotra androany. Faranana amin'ny anaran'i Jesosy. Io asa maizina io, io vavaly efa resy io, miala androany, miala androany, miala androany, miala androany, miala androany. Mandeha, miala, miongotra, voaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mandeha tao, miala tao, miala tao, miala tao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tao androany, miala tao androany. Faranana fisinareo le ratsy, vonjeny reto leto, afany reto leto androany, mandray fanafana izy androany, mandray famonjena izy androany amin'ny anaran'i Jesosy. Andao angina vetivety isika, tazomy fiandraisanao amin'Andriamanitra. Tiako ianao androany hivavaka, ao anatin'ny vavaka ataonao dia atsoy tahaka ny lazana ny tenenan'i Ezekely, dia tanteraka teo amin'le izy. Dia androany koa atsoy dia isy fahasoavana hiditra ao anatinao androany, isy fahasoavana hiditra ao anatinao androany. Azonao atao tsara mihitsy, aza misalasala, aza mba anisan'ny olona matahotra na be fanahiny ianao, fa atsoy ny asa anatona anao androany, atsoy ny vola anatona anao androany, atsoy ny fahasalamana ho tonga ao aminao androany. Fa ataon'Andriamanitra aminao zany anio, hain'Andriamanitra tanterahany zany. Ianao tsy miteraka, afaka miantso ny fahafahana miteraka ianao androany, dia ho tonga ao aminao zany, tonga ao amin'ny kibonao zany, ho tanteraka aminao zany androany. Atsoy androany, mivavah, miresa amin'Andriamanitra, dia oka teny hiantso ianao androany. Hiantso fahasoavana ho tonga eo amin'ny tenanao, hiantso fahatsarana ho tonga eo amin'ny tenanao. Antsoy androany, antsoy androany. Ary ny tombo efa nilaza fa antsoy aho dia valiko ianao,
dia ampiseho zavatra lehibe aminao Andriamanitra tsy takatry ny sainao zany tsy azonao eritreretiny zany tsy azonao tanterahana zany fa Andriamanitra manatanteraka le izy eo amin'ny fiainanao dia aoka teny hivavaka ianao aoka hiantso ny sany ianao androany antsoy 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 sotra tompo fantako dia zay rehetra antsonay dia ho tanteraka eo amin'izao fiangonana izao zany mivavay ihany aoka tena hiantso fahatsarana eo amin'ny fiainanao ianao antsoy ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra eo amin'ny tenanao androany dia ataon'Andriamanitra aminao zany halleluja 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 tompo ninina irindra fiangonana reto androany zay manan'olana ara-bola antsoko ny vola androany isy vahaolana ara-bola tonga amin'ny tenany androany zay manan'olana ara-pahasalamana antsoko ny fahasalamana rehetra androany tonga ao aminy salamis androany ny olana arakasa rehetra androany atsoko ny asa anaton'azy androany amin'ny anaran'i Jesosy oh amen fantako dia hiasa ianao Andriamanitra fantako dia hiasa ianao misaoran'Andriamanitra amin'izao fotoana izao aoka tena hisaotra ny tompo ianao mivavaha misaoran'Andriamanitra Andriamantsika Matias amin'ny Filovety amin'ny anaran'i Jesosy araka ilay nambaram-panompon'Andriamanitra teo no tanterako ny fiainantsika rehetra halleluja sambatra raha samy olona isika satria manana an'i Jesosy ho Andriamanitra fototra matoka fiainantsika tafavoaka amin'ny sarotra indrindra halleluja dia farana fotoanantsika dia hisaotra ny tompo Andriamanitra misaotra anao no ny fahavitana somatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity andro androany tamin'ny 12 ora natomboka makasitraka anao sy mame vonatra anao zahay fa tsara aminay ianao misaotra ny amin'ity herinandro vaovao izay diavinay ity fa reny teny afatra nampitondrainao anay reny dia hiainanay tokoa ary ataonao aminay misaotra ray malala amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mirava zantsika tompoko